Hikarakara Groupe? Izahay Betsi Groupe moa dia vondrona tanora Betsileo izay mitovy fijery sy mitovy tanjona iraisiny ka nivondrona ho ray anisan'izany ireo tanora efa perinasa zany hoe ireo manamboninahitra ambony sivila sy miaramila manana andraikitra sahaniny ao koa ireo mpanjara isan-karazany ao ireo mpianatra amin'ny ambaratonga ambony sy ao amin'ny ambaratonga faharoa anisan'izany koa ireo mpianatra ireo tanora izay nahavita ny fianarany tamin'ny taona lasa teo ny antony nanorenay io fikambanana io moa zany io groupena io dia mba hisiany fankatiavana sy ny fahisakina ny fanapiana ny fampitsinjovana ny ny samy Betsileo samy tanora Betsileo ka izany nahatonga anay na ny kambagna raiky mitovy fijery mitovy tanjona iraisiny ka hisesika lehibe izay hataonay amin'ny 1er novembre après au 1er Aogositra ho avy izao ka namako ato no anazavazava kokoa mombamomba ny zavatra atao amin'io festival kilonga Betsileo Miregnina io. Ny Betsileo Miregnina izay agnarana mpitondra an'ity festival ity dia fety iray anehoana ny kolontsaina maha-Betsileo voalohany indrindra. Ity fety ity dia atao ny voalohan'ny volana Aogositra ho avy izao ao amin'ny Ans Ampefiloha. Hitantsika ao amin'izany fanehoana ny tahatahaky ny manao holy, sokela, ny tsitika, ny totovary sasatsa, ny fomba fianjaika Betsileo amin'ny maha-Betsileo azy. Manarak'izay dia hisy ny fampisehoana goavana izay rahantsika amin'ny artista Betsileo maro samihafa tahaka ny Klomatsanga, Kabô Spirit, Laskape, tahaka ny Gastogasy, Rialson, ary Jean Emilien. Koa marina fa ity hetsika Betsileo Miregnina ity dia hoentan'ny Francis Turbo manokana amin'io andro. Fahitanay ny kolontsaina Betsileo dia somary natoritory izy teo eo ka izany nahatonga anay ao amin'ny Betsi Groupe hagnesika sy hampifoha ny kolontsaina avy amin'ny faritsy Moromania sy amin'ny faritsy ny Haute-Matsiatra. Araky ny maha festival zay zany dia sy agnavahana izy io dia magnenga asika mianakavy na agny amin'ny faritsy io na eto toerana mba ho avy hamonjy hagnotrina ny kilonga amin'io festival karakarainay io zany dia na ho anareo izay marihina manokana zany ho anareo ho asika ray aman-dreny izay mitondra ny zaza ny kilonga manao vakansy eto Antananarivo hijery hagnotrona ny tegna samy tegna mihatrany an-tanàna ny kilonga eto toerana zany mba ho avy amin'io voalohan'ny volana Aogositra io. Misy ny eto Antananarivo ny agny amin'ny miparitaka amin'ny eran'ny région eran'ny Madagasikara zany ary misy koa ny mpikambagna zay agny ivelany zany hoe fa manenika au niveau international sy national zany le fikambanana. Hagnapiako kely ny teny namanato zany ho antsika izay voasy agnatin'ny membre groupe Betsi Groupe dia manentana atsika amin'ny fotoagna andron'io zany andraisana ny agnaranareo izay hiditra ho agnatin'ny Betsi Groupe zany. Misy olo voatokana zany ao handray ny agnaranareo izay vonona hiditra agnatin'ny groupe ny Betsi Groupe. Hiditra lalina amin'izay zahay eo amin'ny Betsi Groupe fa izareo dia misy olo avy amin'izareo ary raha ihany io natambatrao groupe raha ihany zany io na rarivato na fikambana dia agnatin'ny Betsi Groupe ao ihany ary misy tanora fa naindray mampiavaka kely ny rarivato sy ny Betsi Groupe dia ny Betsi Groupe dia ho an'ny tanora natokana ho an'ny tanora zany ny mpikambana agnatin'ny Betsi Groupe fa io zany tsy dia misy olon-dehibe loatra ao agnatiny fa tanora aby zany tena mameno agnatin'ny Betsi Groupe ary io tsisy président fa samy président aby zahay ao agnatin'io fikambanana io. Tsy misy andraikitra atao Betsi Groupe fa mahatsisy balaoana dia solitena Andrianirina Fanjatiana. Ralambozafy Raoto, solitenan'ny Betsi Groupe. Ralambozafy Raoto. Raoto. Tsisy kafo tsy nerakoto. Holiarisoa Marie Gestia.